Si Messi Manao, accusation. Nous devons faire une accusation en règle. Moula, si tu sais qu'il participait, Il faut trouver des chefs d'inculpation. Ravalman, criminel. Par exemple, Ravalomanan est un criminel, Ravalomanan est un traître. Ravalmanana, traître. Andresaky ny fanapakevitra fa iandraikitra ny prime ministre lehibe ny gouvernementa manomboka amin'ny masinandro androany ny général de division Zafisambo Rufin Fortuna Dimso. Mametraka fitokisany aminao ny tenako mba hitondra vokatra aingana sy azo sapaitanana amin'ny fiainan'ny vahoaka. Manome toromarika ihany koa aho mba ho tanteraka ny fanadiovana ny fitantanan-draharam-panjakana ary ho fongarina ny kolikoly izay mamotika ny firenena. Andriamatoa Prime Ministre, satria ny vahoaka malagasy dia mila lamina, mila tetiandro. Noho izany dia ametraka planina isika mandritra ny enim-bolana ka raha tanteraka soamatsara ireo fanamby izay apetraka dia ny faniritsika anohy ny asa hatramin'ny farany ianao. Raha tsy tanteraka kosa satriany vava ladiny lelo ao anatin'izay enim-bolana izay dia andray ny fanapa-kevitra. Fanendrena prime ministre zay nataon'ny Andry Rajoelina zay moa zany no nisy teo ihany koa ny mety hoe fanohi-kevitra nataondreo sokajy samihafa amin'ny teny amin'ny arabe na tany anaty efitrano teo anatin'ireny fandarana manokana ireny ataontsika bango tokana zay fa ampidirana ihany ho atomboka amin'inona izy ty ry zala de ho atomboka amin'le resaka prime ministre andresahana teo fa tsy maninona zany inona no azo ambara inona no azo zofitinina ny anarana aloha zany de fanseho iny ny tarehany ihany koa azy anarana fahita lavitra sy mandeha amin'ireny tambazotra sosialy ireny de efa mahita ny tarehany sy ny tavany ihany koa lehilahy malagasy zanaka ny faritany fianarantsoa ary miaramila bere rouge zany manana laharana ambony amboninahitra generaly kitana 3 eo zany aloha hatreo rehefa ady adina moa zany lizy hoe mba afakafaka hoe ihany koa ny fotony afatarana ny hoe amoavoa tsara ve ty sa manakory. Ny Andry Rajoelina zay filohan'ny repoblika dia nampiasa ny 550 amin'ny lalam-panorenana zany ho amin'ny fanendrena nyty lehilahy ity dia izay le hoe ny maronisa antoko zany manana ny maronisa na ny vondrona toko manana ny maronisa eo anivon'ny anteny miaram-pirenena manao ny tolotra anarana de iny zany no nivoaka tao. Zany hoe tsy naomby aloha zany lay karazana dika teny Tsimbazaza hoe hosokafana amin'ny hery-velona samihafa amin'ireo hoe vondrona politika, vondrona parlementaire satria ny sasany ny alandarana tao anatin'izay hoe hafa mivitan-kim-bahoaka de ny fanesorana ny anareo fampidirana fanendrena ho avy eo tsika matsy ao anatin'izy indry toko rafalamanana any amin'ny tohiny raharaha am'le zavatra nitranga omaly satria eo amin'ny lafin'ny politika de tsy zavatra kisendrasendra fa mifameno ary mety ho fanamafisana fa mba tsara resahana fotsiny mikasika an'ity ataontsika hoe efa resahanao teo moa zany nampiasa ny 550 amin'ny lalam-panorenana zay zao fitondrana zao ihany ny olona zao fitondrana zao ihany nandroso olanina an'io tamin'ny carnet pokotany tamin'ny taona 14 zany no natongavana nanendrena n'ilay prime ministre io zany hoe izy nanolotra an'io avy aizy io resahana hoe grand corps resahana avy amin'izy afanantinana sy tiana avy amin'ny vondrony maronisa ao anivon'ny anteny miaram-pirenena iny zany aloha raha izy faro mikasika an'ilay manamboninahitra generaly avy amin'ny tafika zay voatendra la manana gradina efa tany amin'ny taona 9 izy nefa ka atao anatin'ity fitondrahan'ity raha ohatra ny andraikitra ambony eo anivony atao hoe fitantanany raha-mpanjakana satria tamin'izany fotoana zany izy efa nanana andraikitra eo anivony teo amin'ny primature atao zany teo amin'ny primature atao ny odikoa nanomboka tamin'ny 9 hatramitsika amin'ny teny io zany atao alohan'ny fanendrena efa talehany kabinetra mihitsy izy efa secrétaire général lefitra izy teo anivon'ny fiadidinany primature teny lapan'ny prime ministre zany SGA zany
juin zany tam'izay fotoan'izay efa talehan'ny kabinety izy rehefa talehan'ny kabinety zany raha politika ny tantanany zany ary talehan'ny kabinetra miaramila izy mazava loatra mifameno daholo zany asa aminandraiky zany de iteny ianao zany hoe ahoana marina zany raha ny ray aman-dreniny mety hoe tsy mety hoe ny elokony ray mety tsy elokony zany ny fanantinana tsy na fampatsahivana fotsiny satria mba tsara ho fantatra ihany zany hoe ananahoana zany sehatra satria hoe ny azo no vaniko lakana de ny tanana ny rino ny tsara zany hoe ny sehatra ny beazany iny na mbola volana azy sy tsara tsahivana fotsiny izy dia zanaky ny ministra ny asa-panjakana tamin'ny andron'ny fitondrana ratsiraka dia Andriamatoa Georges Ruffin zany rehefa miresaka an'izany Georges Ruffin zany dia ray tamin'ireo olona zay niseho tamina fahitalavitra resam-pirenena tao anatin'ny fivoriana andihana mpanao politika vitsivitsy zay niko tamin'ny hoe anao fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 izy no hanyteny ary niodina tamin'ireo ataontsika hoe inao manjery resam-pirenena ary niteny amin'ny réseaux sociaux tery amin'ny fivoriana natao tery amin'ny Villa Elisabeth tamin'ny 2024 ny amin'ny hoe mila manao accusation an'ia Marc Ravalomanana mba ahafahana Ravalomanana criminel na hoe famololona miosina tsara ihany no mampatsiahy Ravalomanana mpamatika na hoe traître zay no tao anatin'ilay rona tsara fotsiny mampatsiahy zany tsy de ngia Georges Ruffin akory no tianao resahana fa tsara fotsiny mahafantatra zany hoe izy le olona io taorina zany rehetrarehetra zany tsika tsy nanana andraikitra be tao anatin'ny atsika fitanana raha-panjakana ngia Georges Ruffin tao anatin'ny taorinan'ny transition ka hatramin'izao fa kosa tao mbadika to de eno ihany anatin'le hoe mba ijerena an'ity zanan'ity ny amin'izay rehetrarehetra ny azakazaka be ny fisondrotana grade an'ity prime ministre ty général de division izy amin'izao fotoan'izao tsara fotsiny mba miresaka an'izany zany akoatran'le nresantsika tao hoe efa tany amin'ny 24 iny efa tao efa secrétaire général lefitra ny fiadidina primature efa talehan'ny kabinetra efa talehan'ny kabinetra miaramila zany hoe raha miteny frantsay zany izy raha tena jerena de hoe on change le bocal mais on garde le cornichon zay zany izy les contenants zany ozy za ihany no miova ny contenu raha ihany raha ohatra zany le izy ka jerena fotsiny am'izao zany satria mba omenjetsika anjara fotoana ihany koa ny mpiaino rehefa aveo de hoe pour fony Andry Rajoelina am'le hoe fahaizany tsy akoatran'le manao serasera fa manao cinéma eniko reko tsapa voraiko zany rehefa tena niaino lahateniny Andry Rajoelina talohana nanona ny anaran'le prime ministre de 10 minitra teo le lahateniny 10 minitra teo ny lahateniny tany amin'ny famaranana an'le izy de hoe amerina ny fandripalemana ary tsy lefitra koa manoloana ny fanakorontanana de mazava loatra zany ity prime ministre tenireny ity dia prime ministre mpandritany fa tsy prime ministre mahaolana zany hoe le olana le ina le olana io ny aingana tamin'ny resaka sosialy zo fototra rano jiro mitohy amin'ny sehatra rehetrarehetra zay efa hoe midorehitra mena avokoa ny maharitra ataontsika hoe ny voyant amin'ireo sokady sy ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena sosialy na kultoraly na fanatanjahantena na lafin'ny fiarina na lafin'ny politika indrindraindrindra fitantanany raha-panjakana dorehitra mena rehefa tena jerena ao anatin'ny lisy kafezina amin'leo ny famaranana ny teniny Andry Rajoelina talohany nanonana ny anaran'ilay prime ministre di zay zany le izy de hoe mety hoenjakenjana aloha le resahanao anatin'le izy satria le olona tao anatiny ihany eritrereto fa ary tena mba zavatra tena nanaitra kely fotsiny tao anatin'le lahateny resahana moto anatin'ny fahasimbana misy samba aloha zany misy chiffre hoe 200 milliards d'ariary no koan'lay fahaverezana fahasimbana tao anatin'iny 25 sy 26 septembre zany zany à peu près zany 45 millions de dollars ary miteraka fahasimbana asa arivo emploi direct zany de zao le izy ny fitavozavozana tsy fandraisana andraikitra tsy fihenona ny fanaovana anjolofo tamin'ny fitantanana ny firenena no miteraka an'izany toko Ravalomanana zay fotsiny le satria ny olona de efa nanao fanairana nefa nanao arofanina fa tsy ny raharaha zany fa zay aloha ny eto mikisakisa mbakary mangovotra
be de be tompoko ny zavatra nyresahana ka raha ohatra izy manome chiffre zany atao tanisy hoe 200 milliards à peu près 45 millions de dollars ny tetibidin'ny fahavoazana dia vokatra ny tsy fahaiza mitantana satria izy efa niaiky taolohan'le hoe tao arinan'le hoe nasorina le ministre ny angovo niaraka tamin'ny fandravaran'ny gouvernement de miaiky izy fa ny tsy fahombiazana teo amin'ny dororona sy ny sisa na tonga zany fanapakevitra izany izay ny tompoko no niteraka le fahavoazan'ny olona karaha nisy réparation tompona antoka am'izany fa ny any tena mba zavatra mbany mariako de hoe tsina sy ny any rajoel resaka ny am'ireo olona namony ainy noho zany rehetrarehetra zany azaratra namony ainy rehetrarehetra tsy atanjam-baty tompoko de nisy zazakely maty vokatry ny grenade latsaka tany an-tranony ary de tratran'le setroka n'lay inty izy le grenade lacrymogène namony ainy le zaza mena vava tsisy idirany tsy nilahatra io tsy ny antso fitokonana io tsy ny antso fikomina io zaza kely io fa namony ainy de nambobao tompoko nisy olona nanao ny fiarina nanidiny tsenam-barotra monjy fidina maty voatifitra sy ny sisa ationa fotsiny reny tsena sy naresaka mihitsy na nday ary zany hoe ny olona namony ainy ny raha latsaka sy ny sisa de ozy izy ny fitenenan'ny tanora mody fanina mba tsy lazaka hoe mody mitapy zany ao anatin'le izy zany official mihitsy na marasa na ny maty any amin'ny sehatra iresa-pirenena hoe ainina ino ainona hoe roa amby-roapolo maty farafakeliny noenio mahazo losa zato ny naratra farafakeliny tao anatin'ny roa andro fa ny taorina zay mbola tsy voaresaka tsony fa zay amin'ny lafindray ihany koa tena mafy lay fitondrana ankehitriny amin'ilay hoe manipulation de masse hoe tena ohatrany hoe mamorona olana de avy eo mandroso vahaolana de hoe tena hoe zay ny mesy satria izy zany miresaka hoe misy ny tatitra iny hoe 200 milliards ariary de andray hoe anampiny fanjakana fa raha tena nampiasaina ny mpitandro ny filaminany raha tena hoe nataony arovahoaka sy ny fananany arak'ilay hoe satana metrahana azy tsy tonga am'ireny zany fa le izy laza hoe tena miaro ny mpanao politika sy ny seza no mampiasana azy ny fandribana nalefa fotsiny mba hiaccusena ny mpanohatra hoe mikasanoa motika fanjakana nonga-panjakana manimba ny fiarina sy ny sisa fa le izy tena hoe andraikitra avy amin'ny fanjakana lay zavatra mitranga io no ahilika sy tedavana fomba hoe ahoana no maly ny enao ndreny zavatra reny de tena say vao tena tsaroko le tena mitolo hoe mila manaponitsy apozona ohatrany le nandro salady natao ro mazava tena any amitsieritreretany saina mihitsy zavatra nitranga ambany neny fa nahatra am'ilay fanadiadina fohifohy taorinany ny resaka fanendrena prime ministre iny lava mihitsy koa le fanadiadina resaka mpanao gazety maly iny fa eritseratseratra tsiaritra iny soky brito fa tena hoe any amitsieritreretana zany any amitsieritreretany saina no nalehan'ny saina satria ny fanontaniana mipetraka ange de zao feno ve ny fepetra na afahana nanendry prime ministre itsika eto Madagasikara moa zany de hoe matetika makalesona amin'ny frantsay zay aloha zany ny zavatra misy ary le mpitondratsika raha teo dia misakany zany sopirenena frantsay zany ry hitako raha fahalimanana ny frantsay dia nanana olana be tamin'ny fananganana gouvernement efa herinandro maromaro tsy tafajo ary voavojoro voatery ataontsika hoe mbola mora fotsiny efa nilena mpikambana gouvernement de efa nametra-pialana le prime ministre de zao ozy le prime ministre Sébastien Lecornu tao amin'ny latin'le na ny mpiara-miasaka ake amin'ny ary tsy nanapohany le fametra-pialana omaly ozy teniny on ne peut pas être premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies zany hoe ty raha tsy feno ny fepetra de tsy zay mihitsy le hoe tsy afaka ho prime ministre de lao no nametra-pialana zany de ministre ny 10 alina nandritry ny taona maro araka tamin'ndia Emmanuel Macron de zay zany l'izy niazo mazava be on ne peut pas être premier ministre tant que les conditions ne sont pas mbola tsy mandaitra mbola tsy de zay le izy fa zadiny fa nitenin'ny andro rajoelona tamin'le fotoanana de vonona ieno ndo iresaka na omaly ary izy miresaka zany hoe antso dialogue national otariany FFKM hoe fifankatiavana sy fifamelana zao ny ilaina ary misy resaka zany hoe misy ny gadraina tsiaradrariny maiky loha zany ty fanjakany ty fa tsy demokraty nanakazan'ireo hoe tsy mitovy hevitra de ho jerendreny nomena prime ministre voatendry de tao anatin'lay mpiarakara zany rehetrarehetra zany satria ny resaka administration tompoko de any amin'ny prime ministre zany lehibe ny administration lehibe ny émonaty ny émo national la premier ministre ny dirigent zany ataontsika hoe dignadignansika le resaka fa ny tiako amaranana an'le ataontsika hoe tary resaka fotsiny am'ty marainty toko raha falimanana de zao hoe
ny zavatra rehetra de miara-miasa avokoa zay reo zany lizy mety hoe any amin'ny lafin'ny spirituel amin'ny lafin'ny ara-pivavahana mety andrika anareo fa izao ny tsangan-javatra ny seho maly fandahan'ny herinandro fa inona ny volan'ny oktobra tsisy zavatra tongatonga ho azy eo amin'ny lafin'ny politika na amin'ny lafin'ny timine na eo amin'ny lafin'ny ataontsika hoe chronologie des faits hoe fanendrena prime ministre de misy hoe l'homme le plus puissant Madagasikara no miteny zay zavatra nyresahany tao de tsy miopirofo no verimerina fa ny zavatra ny tsipihako fotsiny sy ny raisiko de tokana ihany ry hitako raha falimanana tsy d'accord amin'ny fanonganana ny andro ajoelona zay zany le zavatra resahana hoe tsisy zavatra mandehandeha ho azy zany fa reo zany de zavatra tsy maintsy mifandray ary ny faneony hevitra ohatran'izany raha fahitako azy mba hisiny hoe stabilité zao etsetera dia ary mipatapatraka atao anatin'iny aniny ary mbola mafisiny fa tsy manana problème ary tsy miady fa ny olona ny te hoe isy androjoelona de mazava be zany le zavatra resahana ary toko raha falimanana fa hoe tsy tongatonga ho azy zany samy andro ny nomaly alatsinainy samy hoe resaka chronologie hoe alefa aloha prime ministre de prime ministre manao ataontsika hoe famarana ny lahateny Andry Rajoelina amin'ny hoe mission ho ataony zany hoe amerenana ny fandriampahalemana maninona amin'ny fanakorotanana etsetera atsy ambadikatsy de misy miteny hoe tsy mila fanonganana fanjakanana filohan'ny republika reo zany de fa azoazo a-tsaina zany le zavatra hitranga ry hitako raha falimanana de verenako fotsiny le zavatra teo hoe premier ministre ampany fahalemana le many fahalemana resahany io tsy ny valala be mandry profon'izany tetrakaikitsika teto nge olona tsy misetra ny inona fa hanao versement ohatroatra zany de maty voatifitra ary ananina riha mandeha tanapolo de fa reny ny zavatra mitranga tsy verenana tsony ampany fahalemana ny ahafahana manohy ny zavatra fanao inona fanaovana tantely avadrakotra ny repirenena ny fanaovana pimamba ny resa cinéma mibetsaka reko tsapako hitako mararina rehefa atoferiko ny lacrymogène sy basy ana reo fa zay tsy fanasiva ny tenina ndray mava fotsiny ary ny am'ireo namony ainy vokatry ny ataontsika hoe ra-pamoritana de fa midika zavatra maro zany ao anatin'le izy a fa de hoe mikisakisa andehanana izy an'le sady manitsaka manao azafady ve tsy ohatrany tsisy azafady akory ary le izy a ka ny hoe sary politika zany ao anatin'ny hoe fanendrena général au prime ministre midika aloha zany fa hoe mafimafy la hitoetra raha mety tsy mitovy fa fampitanana atao hoe raha nandeha fifidianana tamin'ny 2024 a de somary nisy ny hoe fanoherana niakaniaka-peo nafapana kely ny politika tamin'ny fitondrana Ravalomanana de nisorona prime ministre Jacques Sila de nametraka prime ministre Bekalona ny hoe ifeny toedrara de nisy moa ny 2024 avy eo ka asa hoe mety hitovitovy am'izany ve la hitranga am'izao fotoan'izao fa matoa zany hoe manendry sy manome baiko manambonina hatrambony ifeny toedrara de mafimafy lay politika de ny sary mitranga ihany koa zany misy Bekalona anankiroa aloha zany zao ndray mety hoe misotro ronono fa mety mbola manana diatanana any anatin'ny hoe mpitandron'ny filaminana de anankiroa zany mety hoe omby roa trano ahoana ny mety ho fandihany eo anatrehan'izay satria le Janosy kely raha nanomboka ty Kristy nanomboka lay vidinana an-dalambe de izy no nidina voalohany tena kianja asa hoe name toromarika ave na tsy ao anaty fibaikono intsony ary de io ndray misy anankiray ary atapany prime ministre de asa nahoana mety hoe ho fifandraisana ny eo am'ireo olona anankiroa reo fa raha ny sary mitranga zany ny ray avary amin'ny tafika be rerozy ny ray aty amin'ny gendarme mety mbola manana diatanana be mba tsy asa ohatsy ny ilazana andreny hoe manahoana mety ho endriny de zay mihitsy zany le izy resahana be satria tao anatin'ny lahateny tao anatin'le 10 minitra ny Andry Rajoelina de mbola misy fampanantenana anao trano vaovao ho an'ny mpianatra amin'ny université anao ohatran'izao ny atsotra fotsiny ry toko raha falimanana atsarao ny condition ohatran'le an'le premier ministre français on ne peut pas être premier ministre tant que les conditions ne sont pas remplies mpianatra amin'ny université tompoko de manam-pahaizana mpitondra mpitantana anty firenena ty rapetro
ompandrarah rapitso ompanapaka ny hevitra ahafahana mampandrosany ty fireneny ty rapitso ireo ny tompony hevitra everina fa mapety amin'ny ity fireneny ty amin'ny satsehatra ompitsabo ireo ompikariko ireo ao hitarika ny fambolena amin'ny développement rural ireo ho resaka hoe capitaine industrie ireo ty ny fepetra zany hoe ny ahafahany manao an'izany ny tokony atao ina le izy afaka manao trano reo rehefa tsara ny fotony atsika manodidina fa azadiny fa eny amin'ny anjary manontolo ny tompoka tsy ampy ny mpampianatra ny vakatera tsy paye ny amin'ireo mpampianatra azy reo fa nga mpianatra ihany mandrafitra eny anjary manontolo amin'ny mpampianatra ihany koa fa nomezana asiny an'izany amin'ny akapobe ndany anjary manontolo ny resana fa melohany atongavana ny anjary manontolo misy koa ny ambara tonga ambany ny politika ny fampianarana fanabeazana zany rehetrarehetra zany de midiky zany mitaky zany tsy hoe serasera fotsiny zany fahalamanana tsy serasera fotsiny zany fa lalatsaina mihitsy tena lalatsaina mitondra an'izany rehetrarehetra zany Madagasikara tompo de pays à vocation agricole Madagasikara tompo de tantsahany mandrafitra ny mihoatra ny ataontsika hoe ny telo-pahefatry ny mponina eto Madagasikara nahoana ny amin'ireo tsisy mihevitra ny amin'ireo zany ngeny nampijoran'ny solombavam-bahoaka Rajery Antoantiny hoe tsisy fiheverana mihitsy ny momba ny amin'ny tantsara fa vary hybride indray no asesika eto zany toko raha fahalamana nefa ny faux FIFA ny ingénieur agronome de efa nanao fikaroana ny amin'ny hoe inona ny karazam-bary mety amin'ny votany sy ny toetany amin'ny faritra maro eto Madagasikara inona no karazana masombolona atao atsy amin'ny fotoana manahoana sy efa vita tompoko ny voka-pikaroana fa tsy mena lany zany ele olana eto amintsika eto tsika eto zany de hoe raha vony malagasy efa reny moa hoe tsisy manampahaizany eto tsy firarahina rehefa betsaka ny zavatra nambara ao anatin'izy ohatra avela ho vitavita ho azy ve zany zay le hoe tena mila fanovana le jerena farim-piainan'ny olona le tena hoe mila mamokatra mila zavatra azo antoka hoe mianatra ny mpianatra nana cité de ho aiza aveo tsy hoe tsy ratsy le izy fa tena anatin'ilay votoatiny sy ny tena hoe ny marary de mijey ohatra ny isan'le resaka hoe l'homme les plus puissants au mal de isan'ny nanamarika anakory Jacques Brito lay hoe ny mpiasa ao aminay de manomboka zao efa miatra 10 ariary ny karama farany ambany tsy mika de asa mety lesina ihany koa zany le dimetsy ohatra misy fana dimetsy milava le ohatra ny dimetsy isan-kerinasa ahoana fa ohatra ny lasa hoe chiffre dimetsy ndray zany so le izy enonay matsy hoe nisy dimetsy te reandrefa nambojanary tena be tongolo tarive misy resaka dimetsy mpianatra ny taona voalohany 4 ariary isam-bolana ny vatsim-pianarana reny miaramila ho avy ny fireneny reny mpianatra reny tamin'ny andronay nisy hoe karana folo isan-jato indroa farany ho an'ny zavatra roa zany zao no hitranga manomboka eto ho an'ny eo amin'ny fitondrana zay nanendry prime ministre dia ananao anaty ray volana ao anatin'ny ray volana tsy maintsy izy ho avy eo anivon'ny parlement hanolotra n'le atao hoe programme général de l'état PGE zany tsy maintsy hanolotra zany prime ministre vaovao ho an'le ty amin'ny fitondrana fomba fanao zany ao anatin'le izy de andrafitra an'izany izy de hanolotra an'izany ao aorinan'le fanendenan'le ny mpikambanao gouvernement moa zany de hoe ity de fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa amin'ity taona ity zany zay tokony andinihana ny tetibolam-panjakana ataona 4 de ao anatin'izany ihany ko zany le hoe isosika ao anatin'izay ho an'ity fitondrana etsy amin'ny mpanao fitakiny manerana ny nosy sy manerana ny zao tontolo zao de mihitatsika ihany koa ny fivoarany satria tsy mbola vaovao teto Madagasikara koa nisy an'izany gouvernement teny ivelany ity rehefa nisy koa zany hoe gouvernement parallèle hoe ity no etaetan'ny olona everina fahamaly ny fitakina de tsy ho gaga am'izany koa aloha tsy ho gaga am'izany raha misy zany de hitatsika eo ny fivoarana zany hoe anahoana satria hatreto zany dia tsy mamaly ny fitakina ny zavatra misy aty ambadika aty fa dia mbola miporofona am'le zay mahay serasera zay mahay cinéma ka tsy cinéma politika no avan'le izy de mbola iverenina ihany ao anatin'le hoe azo antoka aloha fa tsy prime ministre amahany crise ty prime ministre ity satria de ny bocaly ihany zany ina moa filazany bocaly ry dania miteny gasy tavoara zay le izy ny tavoarany niova ny ao anatiny tao ihany loha sina kely fainga aloha ry tahina kely isotrona rano fa maika mihitsy ny olona eo ambadika eo